mandeana misidimba anefanany atidyfa mbala tsara antsika jiaby agnarako fety bertela ny anty zaho izara amintsika ino antony tokony ifidianana sady agnentana antsika mba hanoritra agnarana amin'ny lisy mpifidianana ndao ary ko satria firenena mandala ny demokrasia ny Madagasikara nohon' zegny dia fidianana ny mpitondra fa tsy tendregna na koa mandova fitondragna fa izay lany mibesiny maro amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no mitondra firenena. Ino antony tokony ifidianana? Io vato alatsikasika io dia feo mivolagna izy io na tsika mankasitraka na tsy any fitondragna tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany atsika magnambara ny etaetam-potsika mikasika zegny. Io vato alatsikasika amin'ny alalan'ny fifidianana io dia zontsika tanteraka amin'ny maha-olo-pirenena atsika. Eo ahitagna fa tegna olo araiky fo atsika satria lanjan'ny vato alatsika ny filoham-pirenena mitovy amin'ny lanjan'ny vato alatsikanao. Nanao magnangy, nanao lehilahy, nanao tanora, nanao efa mahazo taogno, nanao misy klema, nanao mpanambola, nanao tsy anasa, nanao agny ambanivolo, nanao an-tanan-dehibe, rehefa avy anao ka mandatsabato mitovy zo olo jiaby ke aza atao tsinitsiny. Vato alatsika amin'ny alalan'ny fifidianana io dia midika famindra pahefana. Fahefana amintsika tsy araikaraiky isa tokantragno agny ampindramitsika olo izay hitatsika mahatondra firenena amin'ny fampandrosoana tadiavintsika. Zava-dehibe izeny. Io vato alatsika atsika amin'ny alalan'ny fifidianana io koa dia manapetra mandritra ny 10 taogno be sao. Ke aza atao tsinitsiny. Be zegny 10 taogno zegny. Eto zao, zanaka, zandry, zoky, ravavy, anabavy, vady sady renim-pianakaviagna agnentana atsika tsiraikiraiky izay ampy 20 taogno mba anoritra agnarana amin'ny bureau-mpikotany misy atsika tsiraikiraiky agny. Manandanja anao, manandanja ny vatonao, manandanja ny feonao, manandanja ny safidinao, indesany karapanondronao aloha anoritra agnarana misy fifidianana.